Pejimba vao afantanteraka kosa indray ankoatra ny fahatapahan'ny jiro isanandro dia mizaka ny fahatapahan'ny famatsiana rano ihany koa ny apahany amin'ny tanàna ivelan'ny renivohitra amin'izao fotoana izao. Iray amin'ireo ny eny anivon'ny fokontany Ambohidraraba izay nahitana fahatapahan-drano manodidina ny ora 3 ka hatramin'ny ora 5 isanandro tao anatin'ny iray volana izay. Mitaraina ireo vahoaka ao an-toerana manoloana izany toedrarà izay iainan'izy ireo izany indrindra. Dia jerentsika ny fanadidina nentin'ny Ravakaran-Andriamanalina eo amin'ny sariny Mamira Samuely. Iray volana latsaka kely zao no voatery niaritra ny fahatapahan'ny famatsiana rano Jirama isanandro ny ponina ety amin'ny fokontany Ambohidraraba ao anatin'ny commune Ambanivohitra Katikely Lafy. Manodidina ny ora 3 ka hatramin'ny ora 5 isanandro izany fahatapahan-drano izany araka nambaran'ny ponina. Iray amin'ireo mizaka izany eto amin'ity mpampondrano iray eto Ambohidraraba ity izay mamatsy rano tokantrano maro sy mpivarotra ao an-toerana. Netero tenda tapaka matetika mihitsy sady tsy hoe ny anay rehefa mipopo rehetrarehetra miaraka. Moaly izy zao tapaka tamin'ny ray mahery tamin'ny fito mahery teo vao miverina. Tokony hidy izy fa betsaka zany ny olona tsy maintsy mba miaritra kely dia ny fiarahamonina nijereny dia miaritra eto izay. Mandavatapitra ny olona nanay amin'ny 6 voatapitra ny olona dia izay vao mody. Satria le mpanao kafe sy le mpanao hotely ireo zany betsaka le makarany eto dia tsy maintsy miaritra. Saika misafidy ny manakara mampatsaka rano avokoa moa raha tokantrano manova rano eto. Rehefa misy ny fahatapahan'ny rano dia tsy maintsy zaraina ireo rano azon'ny tokantrano manakarama. Izay no fandaminana hita ny anitra fa mety mba hahatonga ireo mpanakarama azy samy azo anjara rano. Rehefa verina andrano dia mifandimby hoe samy mahazo ray avy. Hoe sanazao tapaka dia mifandimby amin'ny hafa fa manao izay azahoana andrahoana sakafo. Tokantrano olona telo. Manodidina ny 10 metatra toratelo isanandro no fandaniana amin'ny rano eto amin'ity mpampondrano ity. Mivoha isanandro amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 12 ora ny maraina ary amin'ny 4 ora ka hatramin'ny 4 ora hariva kosa ny hariva neto amin'ity mpampondrano iombonana ity. Ankoatra ny olan'ny fahatapahan-dranon'ny Jirama dia mbola miaritra aizana ihany koa neto anivon'ity fokontany ity isaky ny hariva noho ny fisian'ny delestazy ary maritra amin'ny ora 2 eo izany.